aminareo ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy tompontsika. Amen. Tsy nao amin'ny fiaviany ny tompo. Taranaka mitsena ny tompo, miandry ny fiavian'ny tompo. Zany no ahatongavantsika maro be ankehitriny mino sy manantena araka ny fanekam-ponontsika fa ho avy indray izy hitsara ny velona sy ny maty. Sokafy amin'olotsika ry havana ny Marka 7:20, ny Andinin-Tsoratra 4:20 ka hatramin'ny 7:70. Marka 7:20, ny Andinin-Tsoratra 4:20 ka hatramin'ny 7:70. Ny filazantsara sinoptika na filazantsara telo, ny Matio, Marka, Luka, dia samy mitantara ity fiavian'ny tompo ity izay mifamatotra amin'ny faharavan'i Jerusalema moa zany tamin'ny fotoana 70 taorinan'i Kristy. Kanefa koa dia ilazany amin'ny hoe tsy maintsy isy ny iverenan'i Kristy fanondroandray. Fomba ny Jesosy ry havana no manao fanoarana sy mampiasa ny zavamisy rehefa ampita hafatra izy. Eto dia ny aviavy no anoarany ampitany hafatra ho an'ireo vahoakan'i Israely rehefa manaroka ozy na hoe rehefa mitsiry ny aviavy dia efa manakaiky izay ny lohataona. Raha marina moa dia efa manakaiky ny fiavian'ny fahavaratra moa tena diketeny marina kokoa fa tsy lohataona. Efa akaiky ny fahavaratra rehefa manomboka mamontsina ny aviavy. Ary izany no hitarian'ny sain'ny reto vahoakan'Andriamanitra hevitra ny fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra, ny fahatongavan'ny Zanak'olona amboninahitra indray. Hitaomana antsika ihany koa fa mila mahay makalesona isika fa efa akaiky ny farany. Ny fisehoan'ireo karazam-pahoriana maro izay efa miseho dia efa fampiomanana antsika izany eona amin'ny tompo. Mivonona ry taranaka eona amin'ny tompo voalohany ka ivelomy ny tenin'Andriamanitra, ivelomy ny tenin'Andriamanitra. Ony andininy faharaiky amby 30 na tsy mijery baiboly aza hainareo zany. Ny lanitra sy ny tany fa ny teniko, ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Ivelomy ny tenin'Andriamanitra. Hafa aloha izay mahazatra ry havana izany teny izany. Hoy isika manao hoe ny teny mandalo fa ny soratra mitoetra, fa eto dia ny teny mitoetra. Ny tsodrano fanaontsika ry havana dia ny hoe ny ando ny lanitra sy ny tsiro ny tany, zany no ifampitsofan'ny rano matetika. Haina ny lanitra sy ny tany aza mieliny zany. Amin'ny ankapobeny ry havana ny tiany tompo ambara eto, ny tiany tompo avotra eto dia afoeziny amin'io teny io dia ny fiantohany, ny fanantenan'ny mpianatra momba ny fiavian'ny Zanak'olona sy ny fahatanteran'ny famonjena sy ny fanavotana azy. Azo antoka ny famonjena. Marina ny tenin'Andriamanitra. Azo antoka ny famonjena. Ankoatr'izany koa dia nolazainy moa amin'ny filazantsara hafa ny rava ny tempolo, rava tokoa ny tempolo izay tempolo mirafitra, voarafitra tsara, tempolo mamirapiratra. Rava tamin'ny taona 70 zany. Ny ravan'ny Romanina notarian'ilay jeneraly malaza Titus tamin'ny taona 70. Rava ny lanitra sy ny tany izay heverina fa mamirapiratra sy mafy orina. Lanitra sy ny tany, ny tenantsika mety maty
satria avy amin'ny tany ko sika ho levona avokoa izany rehetra izany. Tsy azo ianteherana ny zavatra ety an-tany, tsy azo ametrahana fanantenana ny zavatra ny tany. Teny fampitandremana mafy ry havana ho an'izay miaino zany. Lanitra sy ny tany aza mametraka fanantenana amin'ny zavatra ny tany fa mandalo sy mielina zany. Paoly apôstôly dia laza manao hoe raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita, fa ny hita dia vetivety foana ozy. Ina moa ilay hita? Tena antsika ity zao hita maso zao, fa ny tsy hita no maharitra mandrakizay. Ny tsy hita no maharitra mandrakizay. Ny tany, ny zava-tsoa rehetra eo aminy, na ny masoandro, na ny kintana, izay ny vavahan'ny olona mandalo zany. Zao tena Andriamanitra zao ry havana dia mitaona antsika hivelona sy hifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra, fa tsy arovy na hikorotana zao tontolo zao. Ny tenin'Andriamanitra tsy miova, Jesosy Kristy tsy miova, omaly anio ary mandrakizay. Tsy miova izy amin'ny teny izay nomeny, izay mandre ny teny kozy ka mino izay maniraka no manana fiainana mandrakizay. Fanantenana vaovao ho antsika ry havana, fanantenana velona ho antsika ihany koa ny teniny Isaia mpaminany manao hoe indro Jehovah tompo avy amin'ny heriny ka ny sandriny no anapaka, indro ny vala-pitiatolony dia ny aminy, ary ny valonasa omeny dia eo anoloany. Mandalo sy mielina. Isaia 40:10. Mandalo sy mielina zao rehetra zao eo amin'Andriamanitra no misy ny fiainana mandrakizay. Aoka ary ny tenin'Andriamanitra no ataontsika tena fototry ny fiainantsika, fototry ny fahavelomantsika, mba ho fifaliana ho antsika tokoa ny eona amin'ny tompo. Raiso, vakio, iaino, ivelomy ny tenin'Andriamanitra. Da tsika nirantsika manao hoe miovaova zao rehetra zao, miovaova. Ny eny androany mety hivadika ho tsiram-pitso. Ny tenin'olombelona zay reny ao androany, mampanantenana ao androany, mety hiova zany raha-pitso. Betsaka nefa disy fanantenana sy kivy na hita loza very fanantenana vokatry ny nataon'ny olombelona ho rava fanantenana, fa ny tenin'Andriamanitra toky tsy mametaka. Nambaran'ny Joely teo hoe ritra ny reny rano, levon'ny afo ny 𝗥𝗔𝗩, maty maso zay any amboleny, maty maso any anaty bongatany any ny voana fafy. Ny olona zay mametraka amin'ny fanantenana amin'ny zavatra ny tany, ny tinambara amin'izany, mandalo sy mielina zany. Tenin'Andriamanitra maharitra mandrakizay. Fa ny faharoa ry havana, mivonona eona amin'ny tompo fitaranaka ka miambena mandrakariva. Raha misy teny niverimberina imbetsaka eto dia le teny hoe miambena, miambena, miambena. Misy karazana fanoarana faharoa indray resahana eto nomokona teny 2:30 ho an'ireo izay nieno azy. Ny amin'ny andro na ny ora zay tsy misy malala, na dia ny anjery ny an-danitra aza, ary na dia ny Zanak'olona aza, hoy ny voalaza eto, dia tsy malala. Inona natao anjaran'ny olona? Ny anjaran'ny olona dia ny miambina, miambina. Tena manana fandavan-tena hiambina. Zany hoe mitandrina, miaritory, mivavaka, tahaka ny tsy ahafantaran'ny mpanompo na ny mpiandro varavarana ny fihavian'ny tompon-trano, fa dia hoe mipetraka ataovy ny asanao dia miandry ianao. Na maraina na 12 lalana na amin'ny 3 maraina zay atongavany. Tsy mahazo manao hoe atory kely aloha, fa rehefa tonga ny tompon-trano dia mifoa aho, fa dia miambina. Zany natao hoe miambina. Tsy mahazo matory, miambena, miomana ry havana, handray ny tompo. Tsy maintsy atao tsara ny fiambenana eto. Matoa miambina dikan'izany a tsy ampoizina, tsy mitombona amin'ny kristianina ilay hoe mitampoka tsy mahalehilahy, fa lehilahy tsika,
vehivavy lehibe miambina antsika dia tsy ho tampoka amintsika sy sany viavian'ny tompo izany. Tena fahendren'Andriamanitra ry havana malala. Tena fahendren'Andriamanitra. Tsy nilazany meloha hoe ho avy aho amin'ny 20 novambra 2024 tsy niteny an'izany ny tompo. Ahoana tokoa moa ny zava-misy raha hoe mampiomana ny tompo hoe am'raika amin'ny 30 desambra 2024 no tonga ny tompo, fa ny 30 desambra mino hoe anareo fa mbola anota daholo ny olona fa rehefa amin'ny réveillon izy vao maninona vao hibebaka daholo satria ho avy ny tompo. Tampoka ny viavian'ny tompo, fahendren'Andriamanitra zany na ny zanakara tsy ampahafantarina izany. Mila mivavaka, mila miambina, miaro toro, mivavaha mandrakariva ka aza mitsahatra. Tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva, tsy mahazo reraka hoy ny tenin'Andriamanitra. Tandremo ry havana, tandremo, sao voataona ny fanahy ratsy. Ka ho lava mifakapanaka laza hoe atory kely aloha, mbola ho ela vao tonga ny tompo. Aza manjeny ny andro lava, ho variana sy sondriana amin'izao fiainana izao. Zay mbola sary aseho eto, nomena anjaran-draharaha ny tsirairay avy. Arovo ny tenanao, mba tsy sanatrika ho tonga tapoka aminao amin'ny ora tsy apozina ny zanak'olona, izay tsara ny olona rehetra araka ny asany avy. Ny fiambenana eto ry havana dia tsy afaka misaraka amina hoe fahamailona, mitandrina, mivavaka. Dia mandiany ianao, ataovy tsara izay asa asaina ataonao. Raha mijery ny filazan-tsara fitiaravana malala eto amin'izao tontolo izao dia misy antsoina hoe mpiambina, gardien isika na garde du corps sy na garde sy ny sisa na sécurité sy ny sisa, miambina ny asany. Fa raha mijery ny lioka toko farika amin'ny 20 tsika dia izay mirazotra amin'ity ten'Andriamanitra ity dia hoe mitandrema ozy izy, mitandrema, miambena, fandrao ny fonareo vesarany vokatry ny fisotro-toka, ny fahamamona ny fiain'izao fiainan'izao ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany. Eto zany dia zao, tsy mba mifananana no ambenana, tsy ny olona no ambenana, tsy ny olona no tandremana, fa sady mpiambina ilay olona no ambenana, sady mpitandrina izy no tandremana. Zany hoe ny tenany ihany no ambenany sy tandremana, mitandry tena. Samy noho izany ry havana malala, samy miambina ny tenany, samy mitandrina ny tenany avy. Noho izany ry havana malala, ny fitandremana, ny fiambenana ny tenantsika dia ny fiambenana ny tenantsika mba ho voatahiry tsara ho an'ny tompo. Hoy ny tenin'ny Paoly apôstôly tamin'ny Timoty manao hoe terizo madio ny tenanao. Timoty 1:5 mba homendrika ny tompo zany tenanao zany. Mazava tsara ry havana ny voalaza ny Apokalipsy 2:20 teo, 2:20, indro afaingana ozy aoka izay masina, aoka mbola iamasina hatrany. Dia voalaza eo ny hoe sambatra izay olona manasa ny akanjony. 2:4 izy iny, 2:17, sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny azondaina hidirana eo mivavahady ao an-tanàna. Zany ilay olona mitandrina ny tenany, manasa ny akanjony. Ny tompo mihitsy ny manome, mety hoe koveta ho anao, na sio anao, na savono anao, sasao madio ny tenanao mba homendrika, mba adio amin'ny fiavian'ny tompo. Sasao ny tenanao, aza maika hijery ny loton'ny hafa, zany ny fiambenana. Sasao tsara ny lambanao, diovy tsara ny manodidinanao, diovy ny fonao, aza mijery ny loton'ny hafa. Fa tsisy azony ho an'lena ndraikitra, zange mbola tompo mbola variana nanadio ny hafa dia tsy voadioko ny tenako e. Sasao madio ny tenanao amin'ilay ranon'i Jesoa Kristy, raiso izy. Zany ny fiambenana tsara indrindra. Ataovy tsara, zavatra roa nresahana eto, tanterao tsara ny zara fanompona izay nomen'Andriamanitra anao. Aza manilika andraikitra amin'ny hafa, mpiambina vavady eo ambeny tsara. Namena andraikitra ny biby fiompy ianao, ataovy tsara.
namena ndraikitrany fanaky anao ataovy tsara satria zay le hoe lasa le tompo-trano dia nizarazarainy ny andraikitra ataovy tsara zay napetraka taminao ataovy tsara zany tahaka ny olona mandeha vahiny resahana eto ataovy tsara ny asa mandrara azy zay napetraky ny tompo taminao sara zarinao samihafa ny fanompona kanefa ny tompo dia iray ihany tanterao zay ny fanaranao tamin'ny tompo zay ny ekenao tamin'ny tompo ary ataovy ampitiavany zany ataovy ampifaliany zany isika dia mamonjy fetin'ny taranaka androany dia ataovy ampifaliany zany fetin'ny taranaka zany manolora ho an'ny tompo amin'ny fitiavany zany fiambenanao zany satria alao hitan'ny tompo eo ampanompoana azy ka raha tonga izy ataovy ampitiavana ataovy ampifaliana nefa ambonin'izany dia zao hoe mivavaha ny mivavaka dia fomba mahomby indrindra hatory ny tompo eto eo ampiandrasana ny fiaviany indray ny mivavaka mantsy dia ezaka ataon'ny olona tsy manapaka ny fifandraisana amin'Andriamanitra aza tapahana ny fifandraisana amin'Andriamanitra aza vela ho tapahany fianakaviana na ny olo-kafa ny fahavalo ny fandraisanao amin'ny tompo aleo itoy sara sy mahatry zany ny vavaka no azon'ny mino hery tsy ananany tsiny ihany koa miandro ny fiavian'ny tompo so fa mbola misy ny vavaka so fa mbola afaka mifandray amin'ny tompontsika manoloana ny atsatra zay atrentsika miandry ny fiavian'ny tompontsika tsy foana ny fanatanantsika na dia mety mandalo olana azysika dia mivavaha manakariva taranaka miandro ny fiavian'ny tompo hiaino ny tenin'Andriamanitra ary miambena mandrakariva. Andriamanitra mivoninahitra ho aminareo ny fiadanany. Amen.